Vao ny fampianarana kosa raha toka efa nisy tamin'ireo fiobem-panadinana teto Madagasikara no namoaka ny voka-panadinana baccalauréat farany teo dia ny voalohany volana septambra ho avy izao kosa no fantatra fa hiatrika ilay antsoina hoe délibération ny eto amin'ny Antananarivo sy ny manodidina azo heverina zany fa ny faraparany herinandro ambony io no hamoaka ny voka-panadinana baccalauréat tompona andraikitra ao amin'izany. Roamzimampolo fengo efatra amby sivifolo isanjato ny tahapahafahana fanadinana baccalauréat ho an'ny fianaratsoa izany hoe nahitana fiakarana folo isanjato raha ampitahana tamin'ny herintaona. Ho an'ny eto Antananarivo kosa dia mbola tsy miova ny tetiandro fa vinavinaina ho tanterana ny voalohan'ny volana septembra ny délibération. Ny délibération dia any amin'ny voalohan'ny volana septambra sitrapon'Andriamanitra. Raha tsy ivona dia miisa 50 sy 80 ireo mpampianatra nanatanteraka ny fitsarana ny laza ady ny ranon'ny teto Antananarivo. Anisan'ny nametraka ahiato eo anivon'ireo mpiadina ireo lesoka sy fahadisoana nisy tamin'ny laza adina sasany toy ny allemand, SVT ary physique chimie. Nanamafy ny tompon'andraikitra fa efa misy ny fiapetrany raisina manoloana izay. Misy commission d'entente à chaque fois any vao afaka manomboka mitsara matière anankiray mivondrona isaka matière ireo correcteur eo dia manapaka ny commission d'entente ohatr'izao tondrana ny correction dia efa maso mandidiny ny correcteur zany amin'izay. Amin'ny andron'ny délibération vao hitondra ny andinindiny ny tompony andraikitry ny office du baccalauréat eto Antananarivo raha ny fantatra raha ny tombatombana dia tokony hivoaka ny farapen'ny herinandro ambony araka izany fanadinana baccalauréat ho an'ny eto Antananarivo.